mbola tsisy navita pipeline zany teto ary zay nitondako ny avako namako ato avy any ambony. Tenao za io avy any Atsimo avy any Toliara io rahalahy candidat. Sanao mihitsy niteny hoe vitanao le pipeline ao a Toliara ary fefa mandeha ny rano lainga zany azamanao. Hitako zay tiako teneny hoe enao mbola tsy niova mihitsy enao io. Ny pipeline toko zay mampanahirana anareo le mamadibaditra isaka. Ny pipeline efa tonga ao ny tuyau ray sambo ray manontolo efa tonga ao rapitso ady efa sako vidéo nga te ho hitany nga eo hoe mandeha sa tsy mandeha efa mandeha io azafady mbola manana lohahevitra maromaro fa mandeha io izy rapitso idinako any koa io alefako aminao koa vidéo tsisy an'izany ao aleo vahoaka malagasy no ijery azy rapitso rahalahy koa io na injoro teo aza mba mandainga amin'ny vahoaka malagasy re toko miara mandeha antsika so ianao rapitso vahoaka malagasy fa tsy mendrika ianao sady mandainga eo anatria ny asa zay ataoko sy ny asa zay ho ataoko amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Ka raha mijery ny fandehan'ny Toedrara sika dia azo lazaina hoe miazakazaka dia miazakazaka tokoa. Nisy an'ireny débat reny amiko reny aloha dia faux débat reny araka amin'ny fitenenana zany hoe débat fauble satria ohatry ny araka io le lahateny nataoko io dia candidat fauble mazava ho azy fa fauble koa ny zany hoe tsy izy tsy mitombona ny débat satria karakaraina fitondram-panjakana fauble zany hoe tsy izy tsy ara-dalàna ka tsika tsy angina fa tsy maintsy aneo ny hevitsika manoloana amin'izany zavatra tsy rariny rehetra izany na dia zavatra hoe tsy misy antony araha izy dia tsy maintsy asiana resaka ihany mba tsy ho kabary tsy valiana araka amin'ny fitenenana nefa aoka zava tsara fa tsy anaiky saritsary-pifidianana naoviana isika ka na ho resahantsika ary ty débat fauble tia dia tsy midika zany fa mankatoa na manaiky ny débat isika fa manohitra tanteraka fa tsy maintsy tenenina sy ahitsy ary manome hevitra manoloana ny zavatra tsy rariny sy tsy mety eto amin'ny firenena ka raha iresaka an'ireo candidat fauble anankitelo ireo isika dia atomboka amin'ny mazava ho azy amin'ilay candidat faraika amby folo zay azo antsoina hoe figurant fiantsoana azy raha amin'ny sarimihetsika zany hoe olona nasesika fotsiny natsofoka atao ijoro mba ilazana fa nisy olona nandray anjara tamin'ny fifidianana sanatria tsy manivaiva an'ity rahalahy ity fa raha ny tena marina aloha dia izy no hitako fa manana hevitra sy olona tsapa fa olona mba manana niveau amin'reto candidat anankitelo fauble nanao débat fauble reto saingy tsy ampy charisme le rahalahy zay eo ihany fa tsy de tena havanana koa izy amin'ny resaka fitenenana ka na tsara raha ny hevitra hoentiny dia tsy maharesy lahatra io le hoe marina mitavozavoza dia mivereziny reto efa
sy izy amidanina amin'laingarolahy reto. Dia zay zany no momba ny kandida faraky amby folo, tsy asiana resaka lava fa raha ny kandida fahatelo amby folo, izy kosa dia betsaka ny zavatra azo lazaina amin'ity rangahy ity. Rematosy teny zany manonona anarana satria olona itonona ho hitondra ny fireneny zany dia tsy maintsy mahazaka kina, tsy maintsy mahataty ny teny sy ny fitsarana zay ataon'ny vahoaka zay ifidy fifidianana fopla na dia fopla raha dia maro koa ireo vahoaka fopla mampalahelo satria vahoaka napahantrana arabatana, napahantrana arabola, napahantrana aratsaina efa 4 taona zao no nompitehana ny fanabeazana ny vahoaka malagasy, niakatra ny tahan'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary tena nidina dia nidina ambany dia ambany ny niveau zany hoe ny fahaizan'ny mpianatra malagasy noho ny inona fa ireto fitondrana tsy manjary sady tsy mahay no tsy mahay mitantana, manao tsinitsinina sy mamono firenena ireto. Ngasy teny dia azo lazaina hoe mahazo double peine, zany hoe mahazo sazy roa mihitsy izy manoloana an'izao firotsahany mavitrika amin'ity fifidianana tsy ara-dalàna ity, satria ny fidirany tamin'izany faninanana izany dia nanome lanja ny fitondrana tsy tandalàna ary manome lanja io fifidianana halatra sy tsy madio io. Ka zay iray rangahy dia tsy manakambara afa-tsy zao resaka décentralisation zao, asa aloha avy aiza ny programany, zany hoe miaraka amin'ny antoko PSD raha antanina amin'ny tena marina inona ny tena ao anatin'ny atsipirian'ny io programa novidiny angambo io dia tsy isy ho fantany akory fa tsy misy irairany afa-tsy ity décentralisation ity, zany ho zarazaraina daholo ny vola, angalatra daholo indray zany isaky ny fokotany, hatrany amin'ny fokotany ho nomena vola. Tsy zany rangaty ny resaka décentralisation, resaka organisation, resaka fandrindrana enjana dia enjana mba atongavana amin'izany resaka décentralisation. Tsy vitan'ny resaka maivamaivana ohatrany hoe zaraiky vola ry, omeko vola ry, ny volanareo tsy hivoaka ny toerany ny tanànanareo fa hijanona eo aminareo. Tsy zany ny fitondrana firenena fa miverena mba miverena mianatra na mba mamaky boky farafaratsiny fa tsy andany hevitra amin'izany fotoana amin'izany tsika fa ny tena marina zany dia ny atidohan'le rangaty no décentralisé, havanana amin'ny fanodikodona-tsaina koa izy ity. Tsy misy hafa amin'le raika lahy mitovy aminy ihany havanana amin'ny fantokoana vahoaka
rehefa mandoko vahoaka zany ianao dia mampizarazara olona satria avahanao ny hoe retsy mavomavo, retsy loranjy, retsy tsy manandoko. Ny firenena malagasy zany, ny vahoaka malagasy zany tompoko dia fotsy, mena, maitso. Zay ny loko-pirenena, tsy misaraka reo. Tsy nisy zany loko mavomavo zany, tsy nisy zany loko volondorany zany. Ny loko menamena moa nanao n'izay vitany kio teo, nanao ny didohony tamin'ny andron'ny Arema ny tompoko la dideratsirika, fa dia reny ny raha antsika nahita reny ny hafarany. Ka dia mampalahelo moa dia tsy mipetraka lesona ho an'ny reto taranaka ty aoriana be dido reto ny tantara efa nisy. Havanana amin'ny fampisaraham-bazana amin'ny malagasy. Taninarivo vaona no enjehiny hoe ao Antananarivo ao. Nefa izy amin'io député ao Antananarivo ny fiainany. Asa aloha na député any aiza izy na député inona fa dia atsaro ty fampizarazarana malagasy ty. Malagasy dia ray ihany. Aza mananteny ianao fa zany cause côtière zany no hitondranao firenena sy alany anao filoham-pirenena. Satria malagasy dia mazava fa vahoaka iray anatina nosy iray. Rehefa nosy ianao dia insulaire amin'ny filazany zany fa tsy côtière. Satria ao anatin'ny nosy iray tsika ohatrany anatin'ny sambo iray. Velona tsika miara-velona ao anatin'ny sambo. Raha mandroso tsika miara-mandroso ao anatin'ny sambo. Maty tsika miara-maty raha ao anatin'ny sambo iray. Rehefa mirendrika ny sambo dia miara-maty. Ka samy tompona andraikitra daholo tsika fa aza rangirangitinao amin'ity resaka fizarazarana ity ny vahoaka malagasy. Tovy amin'ny raika alako fampizarazara ny malagasy tsy eo amin'ny resaka faritra ihany fa eo amin'ny saranga azy. Fandranitany an'ireny rahalahy sy anabavy any amin'ny bas-quartier ireny hiady amin'ny sisa. Amin'ireo vahoaka sisa samy mponina mpiray tanàna no ampifandrefesina. Asaina mifanohitra eny an-dalana, asaina mifamono, mifampitoraka, sakanana zerana reny nerahana nahita reny. Ka tsy ho lasa izany ny fampizarazarana vahoaka ohatran'io. Fa tsy anaiky fifidianana tsy madio naoviana amin'ny malagasy. Na inona ataonareo, na inona ho lazainareo, na ho zeranareo bomba atao mika Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ray manontolo dia tsisy anaiky ny tsirariny eo. Havanana amin'ny kobakambava koa ingasy teny démagogie. Raha izo ny lany dia atao lasa fitsarana indépendant. Maleo tena ny fitsarana oragatia aza miteniteny foana. Amaty teny zany ianao ane voatonontonona amin'ny resaka afera maloto, resaka mafia, isaka miresaka volamena dia ao foana ny anaranao voatonontononao. Profo mazava aloha mbola tsy mivantana hitanareo fa ho avy amin'ny fotoana anaovana ny ampamoaka dia ho hita marina raha tena amelan'ny fitsarananao ny asany ianao rehefa voaroiroy ao anatin'izay resaka maloto izay. Fitsarana resaka ka resaka atao fotsiny koa ianao fa fitsarana avy mombana lam-panorenana izay fototro izao savorovoro
mahatonga an'izao fifidianana tsy mandeha amin'ny loniny zao aza akatoavinao sy ekenao matoy ianao nirotsaka mavitrika amin'izao fifidianana zao. Ary ny zavatra iray tena tokony ampisarika ny saitsika vahoaka de rangaty de fa niantsoantso apabe maso fa fifidianana maloto io fifidianana karakarainy andry nirina rajoely io eo aloha de fa diso koa izy satria tsy andry nirina rajoely la mikarakara ny fifidianana efa maloto nefa io izy mijabaka ihany. Inony zany ny tena hevitry zany rangatia fa de kito vao tokoa ny leksisy zany hoe olona ray mitovy ihany ianao sy rajoelina samy mpandoko vahoaka samy mpandainga samy mpanao demagozia ary ny zavatra teneninao androany rapitso afaka 2 minitra eo de fa lavinao sy hitsakitsahanao. Olona tsy manana fiteny zany tsy mitana ny teny zany tsy mendrika hitondra firenena na ovinanao viny. Ka zay no momba ny ngay hiteny fa hiditra amin'ny resaka momba ny raiben'ny lainga dia ngay rajoelina izany kandida mo mbola iverenatsika rehefa aveo zay tsy tokony ho kandida akory satria raha ny tokony ho izy raha miatra sy ajaina ary ampiarina ny lalam-panorenana zay indrisy efa tsy misy tsony satria filohan'izany lalam-panorenana zany de lasa matoto tsy mpiandro velively ny lalàna zany hoe tsy mankatony lalàna fa izy ndray no voalohany manitsakitsaky zany ka de tonga amin'izao savorivory politika tonga amin'izao firenena tsy aitsony zay ilazana azy tsy misy mahafirenena azy intsony ny firenena malagasy. Ka zavatra niresahany Ngia Cedric zany hoe efa niteneny mo izy ty de tsy maintsy hovaliana fa raha ny tena mariny de tsy tokony andany lera iresaka ny zavatra nilazaina olona tsy tokony ho kandida sy tsy tokony ho filoham-pirenena akory isika. Ny resaka fambolena zavatra nanjonony ny vahoaka malagasy fatany loatra ny fa olony folo vahoaka dia io resaka tany io tsy azo amidy ony fady hono ny mivarotra na mampanofa tany amin'ny vahiny tamin'izany fotoana zany. Tonga ty izy amin'izao fotoana dia fanohitra amin'izay ny zavatra niainana niaraka taminy zavatra voalohany tanjona ny anjehiny voalohany indrindra dia ny fanotofana ny tanimary lemaka teny Ambotrimanjaka zay mamelona vahoaka analina. Tao anatin'izany koa ny famezany ireo tany lonaka any Bamangoky zay tapitra ny meny an'ireo arabo berebareba. Ny tanora moa nampanantenainy rivotra hoe omeny 10 hektara isam-batan'olona
lasa 4 ny trano toeran'ny vahoaka zay zara raha misy isitriana raha efa firifiry zay trano ravain'ireo zay fa firifiry. Raha resaka fambolena koa dia efa enontsika daholo ry tapitra zay tsy haintsika ny resaka rediredy. Varony 2 taona vao hiakatra. Raha mamboly ianao zany dia zay ny fieritreretany azy sy ny fahalalany hoe afaka 2 taona vao hiakatra masaka azo hoanina, ka dia zany no antony nanafarany vary. Ny resaka coton de Tuléar tsy resahana tsony satria heverin'le tsisy fotony io hoe azo volena ny coton de Tuléar. Zany ny tena olona hoe tsy misy culture na kely ary tsisy fahalalana na de kely azy fa mirediredy foana. Ny resaka artemisia tamin'ny fotoana izy tonga amin'ny fotoana ny rediredy tsy amboly vary tsony tsika fa artemisia asa hihinana artemisia angambana izy. Ary raha manady ady sika tsisy fototra artemisia ray nata ny volenina natsanga ny taorianan'ireny rediredy sy oeraoeran'ireny bla 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 bla. Tsika no mokatra artemisia indrindra eran'ny Afrika anangana laboratoire anaovana an'tisserie. Ny raha tsika mahita fa resaka rivotra, resaka balarora daholo nefa ranon'ireny resaka ireny. Resaka omby ndray, resaka fiompiana. Fatany loatra ny toerany zany hoe omby zany eo amin'ny malagasy, eo amin'ny mpamboly malagasy, sady rehare zany ny voninahitra no tena fotom-pivelomana satria ny omby ny fototry ny aininy any ambanivohitra. Voasiny piso ny arovana ny omby. Nafatra fiara tsy matao-dalana afaka misitrika ny naty rano miakatra eny ambony tendrombohitra, asa afaka manidina koa erovana amin'ny alatr'omby. Nandritry n'izay nateo azy zay vao meny nyrongatra zany alatr'omby zany ary rava ny valan'omby malagasy. Ka mifoazy sika ry vahoaka aza mety amidimidy ny olona tsy manjary ohatran'io. Nisy koa reny omby vavy nafarany reny. Nisy omby aizany nisy hoe omby no afarana amin'ny roplanina. Matetika rehefa manafatra mandefa biby ohatr'ireny dia alefa amin'ny sambo. Roplanina mihitsy ny tangainan'ireto omby vavy be ronono vahiny reto. Nakaizy aizany ny afaran'ireo vola tapitrisa ny maro, vola mbahoaka natao inona niteraka ve firy ny ronono vokariny, inona ny natao taminy, tsy manakambany izy satria resaka zavatra famotsiana vola maloto fotsiny ireny ny tena marina. Le omby nahita loza ka raha manana ho tantarainy izy. Zao fotoanany tamin'ny fotoanan'iny resaka fampelezan-kevitra iny tokony azavainy anie hoe lasa raha omby 20 nafarana lasa efa 50 izy zao na 100 efa namokatra ronono amatony, efa namokatra dibera amatony. Fa zavatra resaka zay raisiny rangahy io tsisy zavatra manjary fa tapitra potika daholo. Resaka fanodikodonam-bola ny be dia be, tsisy afa-tsy zay. Sy ny fisehosehoana sy ny oeraoera. Resaka indostria dia tapitra maty. Nery maty roplanina manidina isan'andro, bakiropotra, miditrosa. Sekrenina maty, Chrome malagasy maty.
resaka fa nandefa-tsao koa izy hoe amboatra fiarakodia malagasy bilao ray ara tsy vita dia amboatra tomobila malagasy fiarakodia hitantsika amin'izany noeraoeran'ity rangaty zay tsy hitondra ninninny atao amin'ny firenena fa zay raisiny dia tapitra potika sy maty avokoa tsy fantany fa ny angovo no antoko ny indostria firenena tsy manana angovo zany tsy anana industria novina reny jiro labzy fa malaza hoe jiron'akoho ndray zao mbola entina andrebirebena sy anodikodonan'ny sain'ny vahoaka zay marivo salosana any ambany volo rehetra any. Zéro angovo, zéro industrie satria ny angovo no entina manodina ny akora amin'ny alalan'ny indostria ahodina ho vokatra amidy fa rehefa tsy manana an'izay angovo zay ianao dia aza manofinofy ary aza mampanantena volana ny olona fa tsy zavatra ho vitanao zany eo ary pirofo zao ary ny tena mbola zava-doza ara dia ny angovo efa tsy misy ny délestage efa mahafaty 100 ny vahoaka malagasy no mba misitraka zany hoe électricité fahazavana sy resaka hoentina miasa izany mbola nanao an'ity resaka téléphérique andoza ity indray téléphérique sady tsy vahaolana no tsy hitondra ninninna ho amin'ny malagasy téléphérique analika inona ny ilaivana téléphérique any amina firenena ny lalana tapitra lalapotaka andeha 10 kilometatra ianao ny ray andro tontolo zany ny atao hoe olona déconnecté zany hoe olona misavona tsy mitehaka amin'ny tany ny lohany na manidina koa ny sainy mitapiny ao anatin'io sainy io tsy mahafantatra hoe inona no lahara-pahamehana inona no marary inona no maika resaka lalana moa dia efa mazava ho azy zany fa dia azay ny efa fotom-pisainany hoe tsy azo hanina ka inona moa magaga raha lasa miverina tendrombohitra na miverina enieniny ny lalam-pirenena ary mbola sainy raiky io amin'izao fotoana vo tsy ela teo miteny fa tsy izo ny mamotika ny tomon'ny lalana amin'ny camion be ianao rangaty filoham-pirenena adidinao sy andraikitra ao zany andraikitra ny lalana misy vola ao misy vola trosambahoaka trosa-pirenena natao amin'izany misy vola miditra ao ahafahana manao sy manamboatra ary manao entretien reny lalany reny matoto sy misy zany dia fananinao ary fadisonao zay moa ny politika ny karana satria ny karana ny ao ambadika ao rehefa ratsy ny lalana potika amin'ny fiara mandeha ny fivarotana fiara zany mandeha ny fivarotana reo piesy ilaina amin'ny fiara zavatra efa kobaka iraisanao amin'ny karana zany rehetrarehetra zany resaka lalana tsisy ray ampahazato ny nampanantenanao akory ny vita erentre zay oa tsy hainao politika antsona raha ino tsy vita inona ny vitanao teo lalana alokona amin'ny goudron antefasana bitume maintimainty ve dia hoe vita hitsonika afaka heritona ka eo amin'ny resaka fandriampahalemana na sécurité ny zandary sy ny polisy reo lazaina fa hoe mpitandro filaminana dia navadika ao milisy mpamoretana mamoritra ny vahoaka mpiray-tanindrazana mamono tena mamono aiza nisy olona mpitandro filaminana ianao dia olona tanapolo tsy mitambasy tsy manohitra tsy maninona fa
miataka iala andositra no tazoma ho tifirina any amin'ny lohany mandratra any amin'ny vavany any amin'ny takolany zany ny tany filaminana variana mandany lera amin'ny resaka famiretam-bahoaka ireo tafika sy resaka zandary reo sy polisy reo ndahaly mpankalatromby sy mpandroba mana rapotra mibanga amin'ny alina tsy an-tanàn dehibe tsy any ambanivohitra ka mazava ankehitriny fa tsy manan-kambarantsony ity kandida fopla tsy tokony afaka hirotsaka itsony ity lanilaingy ary mbola averiko fa tena déconnecté zany hoe efa tsy misy ifandraisantsony amin'ny zava-misy iainy amin'ny malagasy ary azo lazaina fa miombo hatrany hatrany ny areti-tsaina eo amin'ity rangaty raha resaka hoe mito zany hoe mitomanie zany dia olona mpandaingy olona manafangaro nofinofy ao an-dohany sy ny rediredy ao an-dohany sy ny zava-misy lasa azo lazaina fa mivadika psikopaty zany hoe tena farany grave amin'ny aretina eo amin'ny lafiny ara-tsaina mahavita mamono ny mpiarabelona aminy raha misy sanatria korotana orinany zao fifidianana anaovany brigady anaovany barofo izao dia rangaha psikopaty io no tompona andraikitra voalohany amin'izany ary tsy afa miala amin'izany izy fa eo ny tantara mbola samy tsaratsika rehetrarehetra olona tsy miova ary tsy mahavita amin'ny tsara tena zany hoe rehefa tsy mahay mitsara tena ianao dia tsy mety diso ary mihevitra fa ianao rery ny manana amin'ny marina ka izay ny mahatonga azy anao jadona sy anao didiky felehibe ohatran'io ary tsy manana ninonina itsony afa-tsy ny herisetra zay sisa no anyheriny zay le hoe raison par la force zany hoe firetina le olona terena anaiky na tiny na tsy tiny zavatra efa tsy mety zavatra efa diso zavatra efa tsy marina terena ho marina ary tsy maintsy ekeny tsy adala na ketro na gaigy mivahoaka malagasy ka ho azonao atao izany mandrakizay eo efa be zay agegenana vitanao zay nanomboka 7 maka fitondrana ankeriny manao ty adalana rehetrarehetra ty manitsakitsaka lalàna mamorona gouvernoura tsy misy ao amin'ny resaka lalam-panorenana dia ho terenao daholo ny olona anaiky ny agegenao aza manofinofy fa tapitra vita momba izany tsisy anaiky izany tsony efa mivonona amin'ny malagasy efa mijoro olona tsy matoko valera ary manao tsinitsinina ny zoma olombelona no mavita mividy olona zany koa satria tsy biby akory ny malagasy ka ho tanterinao amin'ireny camion fitateran'omby reny ary tsy biby ny malagasy ka ho zarainao voly zarainao akanjo de terenao hoe tsy maintsy hifidy anao raha matoky valera ianao ary olona hoe mambahoaka
araka ny resaka tsao mandeha dia tsy adala amin'ny vahoaka anirika olona zay nahitany soa ary tsy vitany resaka zany na oeraoery ny vavolombelony mpiasa de mibainga ihany ny asa zany ny asa vitanao no hitsarananao matoy ianao airiky ny olona ary tsy misy laivananao itsony de na sady ianao mpandainga no tsy misy zavatra vitanao ka raha atao zany ny bilan na atao ny compte reo zavatra rehetra natao ny ity candidat tsy candidat tsony ity satria izy rery zao no efa nitondra amin'ireo candidat popla anankitelo reo 7 taona ty orina raha ny bilan vitan'io rangahy io dia catastrophique zany hoe tena ratsy tsy azotsony tsy hitatsony zay ilazana ny faharatsiny faran'izay ratsy miiba 7 -7 ny PIB ny taux de croissance samantsy azafady izy rery ihany no mahita fa pozitiva hony mandroso ary tsy maintsy mandroso ny Madagasikara asa mandroso amin'ny rivotra angamba mandroso amin'ny herinaratra tsy misy ohatran'ny teleferika ihany io teleferika ahodina amin'ny tsy misy ary efa napozina fa tsy maintsy ioeraoera sy anao plivava anao tsenjerimaimbo resaka sifra ndray isy amin'ity indray mitoraky ity efa nandrasany zay satria zay mba fandolon'ny adversairany sifra efa ataony tsenjery ihany ohatrany nataony tamin'ny débat niaraka tamin'ny Flora Valomanana 4 mégawatt fikariny eto Madagasikara teo nataony tsenjery le izy nefa inona ny fampiarany an'izay 0 tsy nisy zavatra niova tao anatin'ny 4 taona fa de vava sy resaka fotsiny ary sifra moa ny resahana efa nisy rahalana anatsikera azy satria raha nanao interview efa re moa efa zavatra mamboarina ihany koa re satria candidat ny raha vahiny frantsay ihany io satria frantsay mitovy aminy nanontany hoe nanome sifra le mpanao gazety frantsay nilaza fa memahanitra ny vahoaka malagasy de namoaka ny sifra na indice na manambara izany le mpanao gazety de nilavy marindrano hoe tsy izany fa ny resaka perception anao zay zany hoe enao matsapa an'izay fa tsisy an'izay eto Madagasikara tsy izany mitsy tsy resaka perception fa misy indicateur misy sifra milaza mazava zay misy fandalinana eny amin'ny fiarahamonina amin'ny toe-karena zay mampiseho sy manambara ary manamafy fa mikirosofahana ny toe-karena malagasy ka rehefa voatsindrona amin'ny zavatra mitombony izy de lazainy fa tsy misy ilaivana an'izany sifra zany ony fa ny anao eritreritra fotsiny ny anao ny filazana hoe me mahanitra amin'ny malagasy fa tsy mahanitra zany ny malagasy ary
iny maliny tamin'izy nanao débat iny nefa dia mba nandrangaranga ndray ny chiffre entinisy ona fa olona mahay sy mafy ny zavatra tsy hainy. Resaka fitsabony dia katastrofika, zany hoe famonoana vahoaka, famonoana firenena ny bilan nataon'ity rangahy ity. Resaka tsy vitany resaka hoe hôpitaly manara-penitra reny firifiriny resahany reny, fa na ireny manara-penitra reny raha tsy tafiditra tsy mamaim-pona araka le fandarana indray mandeha le raha nanaraka. Ty resaka fitsabona ity ka famonon'olona ho aho, satria ny raha antsika nahita tamin'ny resaka covid valanaretina covid-19 reny dia misy nitranga sarotra zay mila famelomanaina. Eo amin'izay indrindra no tikotsipiana, zany hoe famelomanaina zany dia tsy ren'le concentrateur oxygène kely tsy mahavita na inona inona ireny, fa lit de réanimation fetsona azy, zany hoe mila réanimation, mila famelomana ny olona tena voany, zany hoe tranga sarotra amin'ny covid-19 zany. Raha ny chiffre moa ohatrany tsy tiany iny, raha ny chiffre dia tsy hita tableau, zany hoe tsy hita ny firenena malagasy raha eo amin'ny sehatra afrikanina fotsiny azy, satria farafara famelomanaina, zany hoe lit de réanimation latsaky ny 4 ho an'olona rahetsy. Zany hoe raha sanatria zany misy zavatsarotra manjo antsika eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia efa mivavaka mafy, tonga amin'le filazan'le zandriko zay hoe tafiboty fotsy mafana tsara laha dia mihinana aspirine dia mivavaka mafy mba tsy ho faty. Fa eritrereto ho latsaky ny farafara famelomanaina 4 ao anatin'ny ho an'ny olona rahetsy, zany hoe ho an'ny vahoaka raha ataontsika hoe firy tapitrisy zany dia ohatrany hoe sansa azahoanao amin'ny loto ny avelomanao raha sendra ny zavatra tena sarotra ianao, ary zay no tapitra andehanan'le tsy vanin'ireo miampita ny velany manao évacuation sanitaire amin'ny volam-bahoaka, mbola andaniana volam-bahoaka rehefa misy tsy fahasalamana eo aminy. Tsy misy rarahiny zay toeram-pitsabona sy fomba fitsabona na fianarana fitsabona reny ny mpianatra reny farany zay zandriny indrindra eo amin'ny firenena malagasy. Borsa kely zay mba hany anampiana azy ara sy ny toeram-ponena ny zara raha misy, mbola iedina isambolana zay vao azo. Ka ny raha antsika nahita koa reny trosa be covid-19 $1 milliard nivadika ho bombo sisety sy écran plat fotsiny. Reny moa dia resaka veran-javina daholo, resaka CVO etsen-daniny zany no nandaniana $1 tapitrisa, tsy $1 tapitrisa moa fa $10 tapitrisa, satria 1000 millions ny atao hoe 1 milliard. Ka ohatra ray fotsiny nomeko, namboarana hôpitaly farany lehibe indrindra aty amin'ny faritra Île-de-France ty à Paris, 650 millions d'euros.
zany hoe atsasaky ny 1 milliard de dollars zany. Zany hôpitaly lehibe zany hôpitaly mahazaka efa olona efa tonga de olona 2,000 ny ray tafiditra ao aminy. Misy université, misy campus, zavatra volana zany vola 1 milliard de dollars zany. Vola zany tsy tapesipeseny fa dia very anjavona, tsy misy arakaraka, tsy misy romoromo fa dia lany ny zala. Dia zavatra mba vitany iny fasana tany amin'ny faritra Ambohidratrimo, fasany firaisaposa iny. Zany tena fanalikiana farany zay zokiny ny vahoaka malagasy, fanaovana tsinitsinina ny ain'ny malagasy. Vola iarovana ny aina sy tsabona ve mbola ahodikodinao. Ka mieritreretitsika mbola andeha hifidy an'io rapitso nareo marivo salosana. Mba mieritrereto fa ny olona mamono anareo ihany no andeha hofidinareo, zany hoe hifidy olona amono ny tenanareo, nareo mpamono teny zany tompo. Satria efa azavaina sy aseho aminareo fa tsy manjary olona mangalatra, olona manodikodina, olona tsy mahay mitatana, sy manao fitatanana tsy mahazava, tsy mangarahara fa mangalatra no mbola hofidinareo. Nefa tadidio fa ny vola trosa zay ahodikodiny sy hoanin'ireo sy angalarin'ireo, mbola isika vahoaka ihany ray no antoka amerina izany. Sarotra be amin'ny vahoaka tsy manana na ariary ara ny aposiny no matakatra zany zavatra zany, fa trosa-pirenena zany dia trosa-mbahoaka. Ny vahoaka malagasy no antoka ny firenena malagasy, dia ny vahoaka no miantoka ny trosan'ny vahoaka malagasy. Asokafo isaitsika io ary mba mijoroa farafahalika matiny, farafaratsiny tsy mandeha mifidy. Na rehefa tereninareo tsy maintsy andehany amin'ny toeram-pifidianana dia ario tovy any aposy ilay zavatra tokony ho alatsaka ao, satria iny mbola ho jereny ray, mbola ho savainy hoe aiza marina nalefa izy sa tsy nalefa avy eo. Satria efa mazava le fomba ny fitondrana io, hoentina tanterina ny olona dia ty atao lavitra le birao mpifidianana, dia avy eo iny le taratasy iny ihany no entina atao billet iverenana amin'ny fitaterana amin'ny verina. Zavatra resaka maloto. Ka ny resaka double nationalité indray mbola tsy takan'ny sainy ty maivanto ty ny atao hoe conflit d'intérêt. Tsy misy miraraha an'izay nationalité eny ihany, fa rehefa ty haka nationalité hafa izy dia mijanona tsy ho filoham-pirenena. Zay point tapitra. Satria zany filoham-pirenena zany dia natao hiaro ny tompontsoa amin'ny firenena, natao hiaro ny ain'ny vahoaka ao amin'ny firenena, ary natao hiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovan-tena. Ka raha makazo pirenena hafa ianao dia dikan'izany voakasika ary ahina ary tsy ho voarinao intsony izay tombontso ny firenenao sy ny fiandriana ny firenenao izay. Rehefa tsy takany lonao zany dia tsy intsony ny ilazana azy, fa mbola hisisika ianao, efa vahiny, efa vazaha, tsy afaka mirotsaka, mbola anao kiribiby irotsaka, dia alao fa hifanjebo amin'ny vahoaka ianao zany ny dikan'izany. Mazava raha teo moa fa efa raisinao fahavalo, raisinareo sy bomba ho fahavalo ny vahoaka malagasy. Matoa amoahanareo fitaovam-piadiana tsy tokony tsy hoforoana, sy anafaranareo fitaovam-piadiana sy bomba
andratrana sy aminona ny vahoaka ohatr'ireny. Raha vahoaka mbola eritreretinareo vahoaka malagasy mitovy aminareo sy atao aminay satria ianao fa tsy gasy tsony ianao fa efa vazaha. Ary tsy magaga ianao raha mandrata sy mamono ny malagasy ohatr'ireny. Fa adalan'ny malagasy raha mbola anaiky hotsindrina sy horatraina sy hovonoana gadraina samborona vazaha zay tsy ara-dalàna eto amin'ny tany malagasy tsony.